Koko daholo ny Zanagasikara, resaka tsara be ihany tsy maintsy zaraina ho anareo dia hoe ohatran'ny ahoana ny ao an-tsain'ny lehilahy voaloha rehefa hoe matory miaraka vehivavy voalohany indrindra izy. Aloha ilay rifa hitanareo rehefa matory lehilahy dia mody zesta be mitsotra ohatr'izao ny tanany, ataonao ohatr'izao ny tanany na mody ataony manao pitika be ohatrana pitika be izao dia ilay anaty sainy voaloha maninona ary ity zipo ity ny atao akaiky teny, tena tsy napoziko mihitsy hoe entan'io ilan'ity zipo manjakely ity mihitsy zahako, izy aloha tsy ratsy e, izay no ao an-tsain'ilay rifa voalohany eo. Dia avy eo indray izy ohatra manofinofy kely indray ve tena fa tsy tokony hoe fampisaka amin'ary ve izay roa e, izy koa inona koa ary mampihetsiketsika anazy eo lavitra tsy manantona eo, tsy reraka be ny tanako mitsora ohatr'izao. Masa nefa amin'io sady mitsikilikilo ao ambadika any hoe ho avy e. Aloha ohatra matahotra koa ity alanin'izany. Aloha moa dia kisakisaka kely eo akaikiny eo ary fa sao dia miandry anahako eo akaiky eo sa sao dia ohatran'ny akaiky loatra ary zahako izany dia ohatran'ny tsy tia indray. Matahotra be mangiritsina koa izany ny vatako. Aloha moa dia atao akaikikaiky eto eo fa tsy manakaiky be a. Dia ahoana moa izany raha ohatra ka hoe mierotra be, kay bandy mierotra be rehefa amin'ny alina, menaja be ako eto akaikin'io tsipakely io, mety ho tapenana ihany angamba. Raha ohatra ka sao dia mipipiham-pandriana eto e, mety dia inona moa izany no ataoko raha ohatra ka hoe sendra manofy miteny eo dia ahoana. Izy moa izany sady mitsikilikilo amin'ilay sipa hoe any solakanja ihany ve sipa sa ahoana, tena iny fa lasa nandeha nandroka alanina, fa tsy tokony araka andro ary ve izay roa, sy nenina koa menamenatra tsy, aloha tsokolovina kely mba ela be koa izy eo a, sipa madio tsara kosa, tsokolovina kely ifa tany verina aingana tonga dia mody rendrika be ery amin'ny fandriana amin'izay, nefa sady mitsikilo ihany manara-maso a. Dia ahoana moa izany raha ohatra ka sendra miteny eto zahako rehefa matory, mangovotra indray zahako izany matory eto akaikin'ito piso kely tsara tarehy ito a, dia ahoana izany ary sao dia mierotra koa ary ity piso ity tsy hampatory anahako io, efa moa izany samy efa taparay mierotra izay dia tsy maninona io. Dia ahoana moa izany izay moa tsy maintsy ilena tena tsy ihany sambatra ihany ilay salafy akaikin'ity sipakely ity ka dia tokony averina indray rapitso maraina, sao dia milamina ialahy rehefa handeha hiasa rapitso. Tsokolovina ihany ohatran'ny ahoana ary ny silipo anaovanao. Rapitso vao maraina ialahy baina vonofo tonga dia mandeha manotsa-bava iny satria tsy maintsy horohainy kalapiso kely e, maimbomaimbo vava ialahy tonga dia tsy mahazo voka intsony. Alina ihany ity ny andro marina. Mbola misy ve? Mino fa mbola misy fa mba tsiaritra fotsiny iny anatin'ny sain'ny lehilahy rehefa eo voalohany fomba miaraka matory amin'ny vehivavy iny izy. Dia ho anareo raha ohatra ka mbola mahita ianareo dia tsy raty amin'ny commentaire eo ny zavatra eritreretin'ny lehilahy rehefa voalohany matory miaraka amin'ny vehivavy izy. Izay fa mankasitraka tompoko.